ny ranombilahy sy ny ranosolahy tao amin'ny fitoerana masina. Izany no aloha hevitra iarahantsika mandinika amin'ity androany ity. Ampifaliana indray no hitafako sy fampiresadresahako aminao iaraka andinika ny ten'Andriamanitra sika amin'ity androany ity. Samy velonaina, samy nomen'Andriamanitra tombonandro indray ka dia andeha mba hifanofahofantanana marika ny fifaliana amin'izao fiaonana izao. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, indray izany hafalianay fa nomenao tombonandrom-pahavelomana, nomenao faminram-po, nomenao fahasoavana ka afaka indray miaraka aminao, miaraka amin'reto mpiara-midinika amiko reto. Mamelany heloka Andriamanitra ary manadiovanay ankehitriny ary raha handinika ny tenao zahay dia mangataka ny fanainao masina Tompo mba ho aminay tsiraray avy. Dia izany no irianay, izany no hitahitanay, mpangatanay sy irianay minaran'i Jesosy. Amen. Ry namana isany, misy olona izay manakina ny rafi-pisoroana sy ny mombamomba azy rehetra ka dia milaza manao hoe tena fanao tsy mifady trovana, masika ary tsy ara-drarina, kanefa izany rina ny tena hevitra finosiny ilay fanatitra. Tena mafy eny mahazo an'ilay biby, maty tamin'ny fomba tsy mifady trovana. Tahaka an'izany koa ilay mpamonjy sika, maty tamin'ny fomba mahatsiravina, feno fahasiahana ary tsy ara-drariny ilay mpamonjy atsika, ilay tsy mana-tsiny, maty ho an'ny olomeloka. Izany no tsy maintsy nisy, izany no tsy maintsy natao mpiara-midinika namana mba hamahana ny olona ny fahotana. Ary io fahafatesany Kristy io no tondroany ireny karazana sorona samy hafa ireny teo amin'ny tantarany fiangonana tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Izao no voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo 10. Hebreo 10 ka ny 9 sy ny 4. Hoy izy hoe, fa amin'ireo dia misy fahatserovana ny ota isan-taona, fa tsy mahaisotra ny ota ny ranon'ny ombilahy sy ny ranon'ny osilahy. Mety petraka nga mafantaniana zany, ko naninona ary novonoana ireo biby ireo kanefa tsy mahaisotra ny ota ny ranon'ny ombilahy sy ny ranon'ny osilahy. Ny antony mpiara-midinika namana, ireo biby ireo dia tandindo n'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ho fanatitra tena izy, ho fanavotana sy ho fanavotana anao. Finoana no nanaovan'ireo vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, nanaterana ireo biby ireo. Ireo biby natao fanatitra ireo no antsoina hoe tandindona fa Jesosy no tena ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Finaritra mieritreritra an'izany. Ninon'ireo zanak'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, fa ireo biby ireo dia maneho ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay hitondra fanavotana ho azy, ilay mbola ho avy indray. Ry namana isany, mpiara-midinika namana isany, ireo fanatitra nalatsa-drà dia mitovy amin'i Jesosy mihitsy. Ary tena nitana anjara asa lehibe teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izany toe-javatra izany. Koa rehefa tonga ilay tena fanatitra Jesosy izany, dia tsy nisy vidiny intsony ireo fomba fanao tao alohan'izay fotoana izay. Ary no hamafisiny izany fahamarinana izany rehefa maty Jesosy. Izao no voalaza amin'ny filazantsara Marka 10:20.
Filazantsara marika toko 10 ka ny 9:7. Marika toko 10 ka ny 9:7. Marika toko 10 ka ovakitsika eo amin'ny 9:7. Hoy izy hoe 9:7. Ary Jesosy niazo tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Maty Jesosy. Ary inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fotoana nahafatesa Jesosy? Ary ny efitra lamba atao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Inona ny dikan'izany? Nanomboka teo tanteraka ilay tena izy. Nanono ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa mantsy nireo mpisoroonana fomba-pivavahana teo amin'ny tempoly teo amin'ny zanak'Israely fa izay. Eny fa na dia tamin'i Jesosy tamin'ny fotoana fahavelomany azy dia mbola nanao an'izany tao amin'ny tempoly. Fa rehefa maty kosa Jesosy dia tsy nilaina intsony ny tandidina satria tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana ilay tena fanatitra, ilay tena zanak'Ondrin'Andriamanitra ka nitsangana tamin'ny maty tamboninaitra. Ry mpiara-midinika namana, tsy ilain'ny vahoakan'Andriamanitra intsony, tsy ilain'ny kristianina intsony ny fanaovana fanatitra biby alatsatra. Tsy fanaontsika intsony izany. Jesosy nefa nanatanteraka an'izany teo amin'ny hazo fijaliana. Fantatsika tsara fa tao amin'ny tempoly ny zara roa ny efitra, misy lamba manasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Fa rehefa maty Jesosy, rava izany rehetrarehetra izany satria Jesosy no ilay tena fanatitra hitondra famonjena ho antsika. Saintsaino ry mpiara-midinika namana, ny maharatsy indrindra ny fahotana. Noho ny fahotako, noho ny fahotanao, no nahafatesan'ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra teo amin'ny fijaliana. Inona no hahafaly? Ny fitiavan'Andriamanitra. Satria ny fahafatesan'i Jesosy dia maneho ny fitiavany antsika tsirairay avy. Inona no hahafalinao azy androany? Andeha ary isika amaly fitian'i Jesosy ka ny tontolo androntsika androany, ny fiainantsika dia andeha atokantsika hanimpona azy. Ny tontolo fiainantsika dia atokantsika mba anehoana ny fitiavana satria izy efa tiantsika mialoha. Ndeha hoentsika mbavaka izany dindinika sy ny fanapa-kevitra izay ho raisinao izany. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay. Fanekenao ny hafatesan'i Jesosy ilay zanakao, ilay tsy misy tsiny, ilay tsy nanota tamin'ny fomba mahatsiravina, tamin'ny fomba fiainao asiana sy abibiana, kanefa dia nikeny izany mba hanavodana sy hamonjena anay. Raha tsy nisy raha latsaka, tsy misy famonjena. Raha tsy latsaka ny rany Jesosy Kristy, tsy azona hiantoka ny famonjena anay. Fa satria maty izy, dia azona hiantoka ny ho avy famonjena ho anay. Koa tontolo andronay androany ary dia andeha mahalinay fitianao, ka hanao izay tsara izahay, hanao ny sitraponao izahay. Dia raiso ny fanapa-kevitra Andriamanitra, dia mita ianik'io ary ty mpiara-midinika amiko eto amin'ny anaran'i Kristy nangatana bavaka. Amen.